ry malala an'Andriamanitra sady voantsy masina hitombo aminareo anie ny fahalalana tsara an'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tombontsika. Amen. Misaotranao zay ray eo noho ny amin'ny atratraranay ty farany herinandro ity, rehefa noasoavinao sy nitahinao ary narovanao tamin'ny loza maro samihafa namakivaky iny herinandro lasiny farana amin'ity andro sabotsy 20 novambra 2024 ity. Dia mba manomezanay anay ny teninao tompo, satria ny teninao dia ainao an'izay mahazo azy tondra fahasalamanao no fohitra. Amin'ny anaranao Jesosy teny tomponofa niovana izany vavaka izany. Amen. Ny bokin'ny Jeremia toko 7:10 andiny 15 ka hatramin'ny 19 no anjara mofinainao antsika amin'ity andro sabotsy 20 novambra 2024 ity, izay mivaky toy izao. Izao no lazain'i Jehova, ho voahozana izay olona matoky olona sy manao ny nofo sandriny ka miala amin'ny Jehova ny fody. Fa ho tahaka ny olona mahantra anatany izy, ka tsy mahita na dia avy aza ny mitsoa. Fa onona any amin'ny tany karakaina ananefitra dia any amin'ny tany sira zay tsy honina. Ho tahina izay olona matoka ny Jehova, zay manana ny Jehova tokony, fa ho toy ny azo ambolena amoron-drano izy zay mamaka eo amin'ny rano mandeha, ka tsy atahotra na dia avy aza ny anandro, sady maitso ny raviny ka dia tsy hanahy izy na dia miantona aza ny andro, fa tsy tsahatra ny famonina. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Asehon'ny lahatsoratra masina tsara ry havana ny fampitahana ny olona zay mitokony amin'ny tenany sy matoky olona, sy koa miankina amin'ny herin'ny fahalalany sy ny tanjany. Asehony eto koa ny olona zay manana ny Jehova tokony ary Jehova no mikinany sy iterany. Fa ny olona zay matoky ny tenany sy miteritra ny fahalalany sy ny heriny sy ny fahaizany ary tanjany, dia lazaina fa olona miala amin'ny Jehova ny fody. Fa ny olona matoky ny Jehova kosa dia asehony fa olona mahalavorary ny atongy, olona azo antoka, olona afaka misedra zavatra maro aty amin'ity zao tontolo zao ity. Fa ny olona zay matoky ny tenany sy mitehitra amin'ny fahalalany sy ny heriny dia lazaina fa olona mahantra, olona tsy mahomby, olona monina antarakarakay. Ko amin'ity androany ity asiana misafidy zasy ianao raha masitraka ao, aoka ianao tena toky any Jehova hitehitra aminy. Izy man tsy miova ho masy anio ary manakizay, izy le atizay, izy le ankehitriny tsy taloha ho avy. Izy koa nefa miteny hoe nino momba anareo manakariva dia tatary tokoa rehefa matoky azy sy tsy misaraka aminy ianao ary mitehitra azy amin'ny ataonao rehetra. Dia aoka ianao tsy saraka amin'ny tompo tokoa, tsy toetra tsara ho aminy ary akatony teniny, satria raha miray aminy tsika ka mitoetra aminy hoy izy Jesosy Kristy dia ankatao zay tianareo vao tonga aminareo izany. Ka ohatritsika tena hifampitsara amin'ny Jesosy Kristy, tsy saraka aminy fa raha misaraka amintsika dia mahantra ny indrindra. Dia sitraka iny ary vavaka hoe tera sy misaotranao zay raha eo fa tianao zay azaka ny zavatra miseho aty amin'ity zao tontolo zao ity, rehefa mitehitra sy tsy misaraka anao ary mifikitra aminao namorana amin'izany. Fa zay miala aminao kosa ka matoky ny heriny sy ny fananana ny fahalalana dia zany fa efa nampialany Jehova ny fony. Ka io anatrehan'izany tompo mandrafo aminay, aok'izay tena toky anao sy hitehitra aminao fa kana amin'izy moa zay ianao manana teny fiainana manak'izay. Dia sitraka iny ary vavaka hoe anay izay ny an-danitra, masina ny naranao, tonga ny fanjakanao, ataony ny sikaponao ety an-tany tahaka ny an-danitra, menaniny anina sahazo anay ary mamelany elokay tahaka namelana izay midika taminay, aza mitondra anay mifakapana fa manafanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra manak'izay. Amen. Mitanterahan'ny tompo amintsika anie zao tontolo tononona amina ray zanak'afana masina zao. Mitahanareo anie ny tompo ka miaro anareo, mampamirapiratra ny tavy aminareo anie ny tompo ka mamindra fo aminareo, manandratra ny tavy aminareo anie ny tompo ka manome anareo
ny fiadanana. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra gery any amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.